Ramatoa miala rajoelona mananjanao amin'ny marenana izay renotranao koa no entiko hitodiananao sy resahana aminao amin'ity androandroany ity. Fantatro fa sarotra ny andraikitra sy ny toerana misy anao satria non seulement vadina filoham-pirenena anao fa reniny fa sady reny misy telomenada zanako koa ianao no reny malagasy manontolo satria fantatro tsara ny hoe rehefa vadina filoham-pirenena anao dia reny malagasy manontolo. Ramatoa mialy manana zanaka telomenada ianao koa tena tianao, tena maminao, tena hoe fierté anao, mahasarotiny anao, mahafatifaty anao ary tena fifalianao no mijerana hoe salama, bolangina, mahay, tafita amin'ny fiainana, tsy orininina na sakafo na fitafiana amin'ny rehetrarehetra ary manana joie de vivre eo amin'ny fiainana, tsy misy angambany reny tia maniry ny zanany ohatran'izany. Ary tadidiko teto amin'ny réseaux sociaux, tsy tadidiko na TikTok na Instagram izay na Facebook fa nisy nanao harcèlement zanakao ary nijoro ianao tamin'izay tezitra tena niaro ny zanakao ce qui est normal. Ny reny rehetrarehetra dia manao an'izany daholo manoloana ny zavatra tsirariny miantra amin'ny zanany. Tsy misy reny angamba ka hitazana fotsiny ka hiteny hoe rotsika ataovy ihany dia avela hoe nahafatiny eo fa miaro. Azo adina nefa madame miala rajoelona fa manana zanaka hafa ankoatra misy telomenada ianao dia ny vahoaka malagasy tsy mizara hoe atoko hoe atoko na firehana na foko na fiodirana na finoana fa niza ka malagasy mipetraka eto Madagasikara dia zanakao avokoa amin'ny mahavadiny filohanao. Ary tsy izay ihany fa raha tsy diso ny fitadiako dia ianao koa no nanangana ny association fity izay nentinao niarovana ny zaza mambehivavy izay hiara-ny herisetra ara-nofo na ara-tsaina. Madame miala pire no nahazo amin'ny zanakao telomenada naterakao dia izay niara-ny harcèlement teto amin'ny réseaux sociaux no iainan'ny ankizy amin'izao maty voatifitra tena nitaritaritina ohatran'ireny hoe fatina lika reny nanaovany soi-disant mpitandro filaminana anazy. Nisy tovavy potika ny fitombenana nipoahany gaz lacrymogène, misy zazakely potika ny tarehany, misy zaza menavava roa maty sebitra, misy mpianatra tany amin'ny faritany rehetra tany misy maty misy maratra ary vao maly tao abevelan-tanana nisy zazakely voavy natao opération dia noho ny fahaseporana amin'ilay gaz lacrymogène nalefa dia voatery niala ny fandriana ny ataka. Andao ataontsika hoe ireo tanora mitaky jiro sy rano andao tsika atao supposons hoe zaza maditra zareo hoe midongo izany dia misy fitenenana malagasy izay manao hoe zanaka tiana tsitsitsiana rotsakazo. Ok, andao atao hoe nanafainareo fa hono le rotsakazo nataonareo ve fanagadrana fanongirana ny aina fanongorana moa zany fanalana fanesorana ny aina fandratrana zay ve le tsorakazo sahazany reto tanora reto kanefa azadiny tompoko fa tsy ditra velivelona ataon zareo tsy aitraitra velivelona hoe te hikorotana fotsiny izy na hoe mila vaniny fa tena mangataka jiro sy rano fahazavana sy aina zany tompoko zo fototra feno amin'ny maha olombelona zany besoin vitaux zany ohatra ny rivotra na mamono na mamelona rehefa eo na tsy eo. Mba manontany anao ramatoa miala rajoelona raha mangataka mofo anao ve zanakao dia ame anazy vato ianao mino fa tsisy ray aman-dreny manao an'izany angambany tsy misy ray aman-dreny manao an'izany ary raha ataontsika hoe maditra ary le zaza isika reny be fitiavana tena be fitiavana tsika ary tsika reny indrindra ary le miangatra kely le zanaka maditra iny hoe mitady tolo moyen hoe ahoana nanaovako an'iny zanako iny mba hoendra sy ho tamana ato an-trano sy miova dia tena hoe manome fitiavana anazy fentsika atongava izany ohatra ny jesosy ihany le tena le ivelany vala mihitsiny le maditra iny mihitsiny nandaniny fotoana iny mihitsiny ny tena tiany sy tena hoe ataony izay iverenany ao ambala ary tsy misy reny tranquille zany angambany hoe matoa eo amin'ny efitranony dia nefa ny zanana tsy ambadika misy marary na misy nona na misy mikikika amin'ny tomany tsy matoa tsy possible izy reny hoe
ho tranquille amin'izany hoe mandry am-pilaminana amin'izany. Ozy izy ilay philosophe Platon zay hoe ny fanjakana ray izay tsy mahita ny ankizy ho tahaka ny zanany dia tsy ho afaka hanana fiadanana mihitsy. Eny tompoko, haiko fa tsy tompon'andraikitra ny tafika ianao, fa kosa reny ianao, vadina Andriamatofiloha ianao. Normalement raha ny tena tokony ho izy dia isika vehivavy no akaiky indrindra amin'ny vaditsika. Tsika ny premier fanina amin'ny vaditsika amin'izay zavatra rehetrarehetra ataony, indrindra moa ka hoe misy zavatra mahafinaritra tsika nataony. Isika ny conscience amin'ny vaditsika, ary fierté atsika zany hoe vaditsika zany rehefa manao zavatra tena mijoro mihitsy hoe vadiko izy zany vadiny. Manoloana an'izao zavatra misy zao nefa ny ramatoa mialy dia mino zahay fa tsy ho fier ianao raha mahita an'ireto raha latsaka be da be raha ny zanakao, raha nafoy ratra gadra mahazo an'ireo zazareo. Mino zahay fa manana fonofy ihany ianao, mino zay fa mbola ao ilay fondreny anananao, ary tsisy reny mazaka na tsy naterakao arany na tsy nateraky ny kibonao arany tsy misy fondreny mazaka amin'ireny zava-nisy. Teto amin'ny firenena mahita an'ireny zazakely tanora isan-karazany maty mitsitra rehetrarehetra maratra reny, tsy misy fondreny mahazaka an'izany. Ary na ny biby arany dia mbola miaro ny zanany. Zay fondreny zay azoko antoka fa mbola ao aminao marinanao. Dia io fondreny io tompoko, io fondreny anananao io iangaviko anao androany raha sitrakao mba entinao miresaka amin'ny vadinao mba hanome baiko ampisahatra zao zava-misy zao. Manana didy sy andraikitra lehibe amin'izao zava-misy zao ianao. Tsy titre honorifique no maha premier dame anao fa responsabilité. Misy teny malaza zay be fitenin'ny olona le hoe derrière un grand homme il y a une grande dame. Zany hoe ny lehilahy anankiray mahery na mahomby amin'ny fiainana dia misy vehivavy iray misotonira anazy ao ambadika ao, dia tena hoe vehivavy tena azo niteherana. Io fahefana anananao amin'ny vadinao io indrindra tompoko no anairako anao androany. Manaiky izao zava-misy zao ve ianao tompoko? Manaiky an'izao tena hoe solidaire amin'izao zavatra misy ankehitriny izao ve ianao? Nahoana ianao mangina? Tena efa ely zay ny andry anao iteny zany raha tsy resaka fa tsy raha ny tanora maty be da be tena mbo malazy reny, fa tsy ny teny fanangina ianao. Nefa raha tsy diso za dia ino ty izy porte-parole eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena iray ianao ny amin'ny violence contre les genre. Dia eto Madagasikara nefa pire noho izany ny zava-misy satria aina no resaka eto, aina tompoko. Mampilany mansainao ve tompoko ilay silence assourdissant? Mampilany mansainao ve? Tsy resaka politika zao ataoko zao, tsy miresaka amin'ny mpanao politika fa reny iray miresaka amina reny anankiray mahalona ny fahoriana mahazo ny zanany. Oui, kely sy betika ary tsisy dikana mahalona ny voninahitra ao. Mety tsy hanompo maso an'ity vidéo ty koa raha angambany ianao, kanefa na iaino na tsy iaino zao teny zao ianao dia atsipika ihany ary tiako fantatrao, tiako tsapanao fa tsy madio amin'izao ny tananao raha mitazapotsiny sy mangina ianao. Tsy madio amin'izao zava-misy zao ny tananao raha mitazapotsiny sy mangina ianao. Makasitraka tompoko. Mamerina fiarabana amintsika indray. Enohitra amin'ny farany ity vidéo ty ary zarao. Firenena no fitenitsika ary ahitantsika ny teny hoe reny. Ny reny dia ireo vehivavy rehetra na manambady na tsy manambady ka efa niteraka ary mananjanaka izay taizandra. Eo amin'ny tany sy ny fanjakana dia misy ilay antsoina hoe reny symbolique. Reny satria mitondra ny fanjakana ny vadiny ary dia hajain'ny olona. Eny fa na dia mbola tanora amin'ny taona aza na koa tanora fanahy eo amin'ny fiainana dia hajainy izy. Koa mitodika aminao izay antsoina hoe reny eto amin'ny firenena
Ramatoa Mialy Rajoelina ny tenako. Hitanao zao fisavorovorona izao, hitanao zao ranomasony reny izao, hitanao izao zanaka zay nafoy izao, ary tsy vao omaly na afaka omaly izany, fa efa naharitra elaela ihany. Mangoraka angamba ny fonao fa tsy afaka miteny izany ianao. Petrahinao eo amin'ny toeran'ireo reny zay namoy ny zanany. Ireo reny, ireo dia tsy hiverina intsony ny zanany. Raha 5 taona no maty ilay zaza, afaka 5 taona, vao izy zaza hafa, kanefa afaka 5 taona, tsy afaka hiteraka intsony ilay reny. Mangataka ny olona ny amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny vadinao. Teny tokana ihany teneniko aminao. Asa raha fantatrao ny tantaran'ny Le Chat d'Iran, izay nandalo zavatra ohatran'izao taminareo zao. Efa nampitandremana, nefa tsy niaino izany. Farany dia voatery nitsoaka tany États-Unis izy, ary dia tena nahatra, natsiaro nahatra sy fadiranovana. Na dia mbola teo aza ny harena kely izay afaka ny velomany ihany. Ireo zanany moa dia tena nampalahelo ny hafaran'ny sasany. Koa mba tsy ho tratry izany, amin'ny mahareny ianao dia miresaha amin'ny vadinao mba hitana vahaolana aingana dia aingana. Mino afa misy olona ao akaiky anao ao afaka manoro hevitra anareo, fa ianao no tena afaka manoro hevitra amin'ny vadinao, ary afaka maka fanapahan-kevitra izay heverina fa ho mety ary ampitsahatra izao korotana izao. Mitodika koa aminareo vadiny mpitandro filaminana rehetra, ao ny aya, ao ny tebiteby, ao ny mety ho fandrahoana ny olona sasany noho ny fahatezerana. Ianareo koa akaiky an'ireny vadinareo izay mitandro ny filaminan'ireny, miresaha aminy mba hitana vahaolana aika dia aingana, asa mampiasa herisetra, fa tsy mitondra na inona izany, tsy mitondra fanavaozana sy fanarenana ity firenentsika izany. Ianareo vehivavy, ianareo reny, izay vadin'ireny mpitandro ny filaminan'ireny, dia tsy afaka hiresaka aminy ve? Na dia ao aza ilay fifehezana nanareo hoe rehefa asan'ny maramila dia tsy tsapahan'ny vady, indrindra ny asan'ny gendarme. Koa tonga ny fotoana ry reny malala, iresahanareo ary ijoroanareo amin'ny fahamarinana. Raha ny zanakareo no voaviravira ohatr'izao. Ny mahatonga hiteny dia izao, ireo voatifitra nefa tsy nanana afa-tsy-tanam-polo. Matoa mitifitra mpitandro filaminana dia miaro teny izany. Ka vatokely ohatry ny kanety ve dia andrangotra anazy, nefa ireo mpitandro filaminana manao kasika, manao masika, manana gilet pare-balles. Tsy rariny kosa raha voatifitra ny olona, raha voatifitra ny vahoaka. Tsy ao anatin'ny légitime de défense izany. Asa na ny anaranareo tany am-pianarana na iza nampianatra anareo mpitandro filaminana izany hoe raha voatorahana kanety na torahana vato dia mamalia ary tifiro. Mila fahaizana mitony na mifanetrika amin'ny fahavalo aza nareo. Ny olazonareo tifirina dia ny firenena hafa izay mananika ny firenentsika, ankoatran'izay tsy misy. Fahatelo, mitodika aminareo mpitandro filaminana koa, satria tsy nisy ny fiarovana ny fananany olona maro izay simba, potika, ary mitondra fahaverezana ho an'ny fianakaviana maro, satria maro ny very asa. Fantatra fa tsy ny mpianatra na ny tanora izay mitaky ny zoany isotro rano, isotro rano ary anana jiro koa. Tsy ireny tanora ireny no nanao izany, satria rehefa tonga ny couvre-feu dia nody daholo ny olona rehetra. Fa nisy ireo izay antsoina hoe gros bras hita amin'ny vidéo rehetra reny, izay tonga nananika ary nanimba ny magasin maro samihafa. Dikan'izany dia mivadika ny tantara. Tsy mpitandro filaminana intsony no mibaiko ary mitondra ny fahadriam-pahalemana, raha izany no zavatra mitranga sy efa nitranga. Satria ny gros bras indray izany no manome baiko ny miaramila, ka lasa nandroba ireny gros bras reny, nanapatra ny heriny. Ireny ve no ekenareo, anome baiko ianareo dia mangina ianareo?
Zany ve ny anaranareo tany amin'ny fiofanana, tany amin'ny fanofanana hoe ho mpitandro ny filaminana. Filaminana inona no entinareo amin'izany? Raha ny grobra havelanareo fotsiny amin'izao. Natafiditra any amin'ny tokantranony olona. Jereo reny zazakely maty ny latsahandra krimogène ireny. Tsy ory ve ny fonareo? Eritrereto tsara, miodikodina ny tany. Mandeha ny fiainana, mandeha ny volana. Mbola ifanatrika amin'ny olona malagasy eo tanàna eo ihany nareo fa tsy afaka hoe andositra. Tsy homenatra ve ianareo? Ary tsy hanentsika anareo ve mieritreritrareo? Mieritrereta. Indrindra ianao izay manome baiko hoe mitofira. Izany hoe efa nisy eritreritra tany aloha azona manatanteraka izany fa tsy tampotampoka eo akory dia mitifitra. Misy préméditation avy any amin'ny fampanome baiko. Miakatra traiza izany mpanome baiko hitifitra izany. Anjaranareo mpitandro filaminana, anjaranao Ramatoa Mialy Rajoelina, anjaranareo vady mpitandro filaminana mieritreritra, anjaranay vahoaka izay reny rehetra malagasy ka mitady filaminana eto amin'ity Madagasikara ity. Dia samy tokony hanana fihetsika vaovao hitady izany filaminana izany ary hifanaraka, hifampiresaka fa aza mamparentsofina fotsiny nareo any an-tampony any fa mandeha ny fotoana tsy amin'ny ora intsony, tsy amin'ny minitra intsony fa amina sekondra ary mety eo anatin'ny iray mpimaso ara izany dia mety mivadika ny tantara. Izany no tantara hita maro be ao amin'ny soratra masina. Mivadika ny tantara. Koa inareo reny rehetra dia aoka, anohana, ampahery ary tsy aprisika mihitsy na amin'ny teny raim-bava aza, na amin'ny teny miavinavina aza, na amin'ny teny fahakalana aza, fa ezaka ny andamina tsara ary azadiny ny vadinareo izay manatrika izao olana izao. Misy te hiala ihany angambany amin'izy ireny fa tsy sa. Any amin'ny firenen-kafa dia misy ilay atao hoe déserteur rehefa miala izy ka tsy mety mandray basy intsony. Tsy misy fa fambaraka izany. Misaotra ny aino hatramin'ny farany. Zarao ity video ity.